Ivavaka manokana isika ho an'ny renim-pianakaviana anankiray izay tratran'ny AVC. Noho ny tsy fahampiam-bola nefa dia noentina mivoaka ny hopitaly ka manao ny fitsaboana ny kiné any an-tranon'ireo zanan'ireo vavy. Lany vola, miasa saina ihany koa nefa ny amin'izay tokony hitsaboana n'ilay reny malala izay nikarakara fahiny nefa ankehitriny mila fikarakarana indray. Ndao fa hoentsika mivavaka izany antom-bavaka izay noentin'ny zandry malala na ny havantsika izany. Vavaka isika. Ray malala tsara indrindro, mitondra mavaka manokana ny renim-pianakaviana izay tratran'ny AVC izahay. Jehovah ray malalo. Efa nandaniana vola tany amin'ny dokotera, tany amin'ny hopitaly. Fa navoaka aloha izany izao noho ny hoe lany ny vola teo am-pelantanana hoentina ny tsabo azy. Any amin'ny toerana misy azy any izy amin'izao ankehitriny izao Jesosy. Izaho mbola tsy nahita maso azy akory fa ao anatin'ny finoana no mba hitalaonam-bavaka sy angatahana aminao satria fitalaon'ny zanany teto izany ny mba hahasitrana tanteraka an'ilay renim-pianakaviana. Rovà fotsiny ny zanany kanefa mahatsapa mavesatra ny ao anatin'izany fitsaboana izany satria tsy ampy izao ny vola ankehitriny. Ny fahasalamana mbola tsy mandroso akory. Ray malalo, mitaraina aminao zahay mba omeo vahaolana, omeo fitsaboana. Efa fantatray Jesosy fa eto amin'ity tany ity dia mifanesy mihitsy ny olana sy ny ady ary ny tolona rehetrarehetra. Ny amin'ny tsy fahasalamana izany, ny amin'ny tsy fahampiam-bola izany, ny amin'ny anton-javatra hafa rehetra izany, mba omeo fitoniana ny amin'ny fanahitainana Jesosy. Izay Jesosy tsy mibaiko akory hoe izao atao na izao ataovy, fa mba fandriana fotsiny no mba hoentina aminao hoe mba ho sitrana izy. Raha sitraka ao izany Jesosy. Engane mba ho tanteraka satria mino tanteraka anao ny zanako matoa mitaraina izany amin'ny fahafenoana. Raha eo miangavy sy mitalao mba ho zany tokoa ny zavatra misy. Kanefa Jehovah ianao no mahafantatra izay rehetra mahasoa. Sitraponao irery ihany no ako tanteraka mandrakariva. Fa ny any mba fandrinay sy ny anetaentanay isanandro isanandro. Dia tahaka izany koa reto zanakao dia mba ho sitranay mama, mba ho sitrana tanteraka izy. Tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.